Manome tosika ho an'ny toe-karena eto anivon'ny faritra Atsinanana ny campagne letchi. Maro ny asa miforona vokatr'izany, eo koa ny tamberim-bidy azo avy aminy. Ireo no teboka lehibe navotran'ny gouvernoura ny faritra Atsinanana, Andriamatoa Richard Ravidson. Ny tsara marina angamba aloha dia hoe ny tompiotazana letchi isan-taona dia ataoko hoe tosika lehibe amin'ny toe-karen'ny faritra Atsinanana, ary fotoana lehibe ihany koa iandrasan'ny tantsaha ty agnatin'ny faritra Atsinanana mba azahoana vola hiatrehana ny fetin'ny faran'ny taona. Any zany lazako anareo hoe mitondra tosika lehibe amin'ny toe-karenan'ny faritra, satria fantatsika fa zany famoronan'asa zany dia tena hoe antoka anankiray lehibe mampihodina ny toe-karena ny faritra anankiray, ka maro dia maro zany ny asa antselika miforona eto Toamasina mandritra ny campagne letchi, ary ny vondrom-paritra Tsinjaram-pahefana ihany koa izy aminareo dia mahazo tamberim-bidy avy amin'ireo mpanangom-bokatra izay ara-dalàna mahazo amin'ilay agrément nomeny faritra Atsinanana. Tsy misy ny olana amin'ny famatsarana ny letchi anaty sambo, ary ho tratra ny fempotoana voatondro, hoy ny directeur d'exploitation any SMMC na ny société de manutention de marchandises conventionnelles. Efa tsara fiomanana izay hoy izy amin'ny mahandrenkina ny fanondrana letchi ny orinasa SMMC. Marina aloha fa tato anatin'ny folo taona sambo alokoa ihany no vezivezy teto amin'ny Serana-tsambo Toamasina manao ny embarquement letchi conventionnel. Nampiavaka tamin'ity taona ity dia niakatra telo le sambo izay niakatra koa zany ny tonnage kirakiraintsika amin'ity 2023 ty. Tamin'ny herintaona raha 11 000 tonnes teo ny embarquena, amin'ity kosa mahatratratra any amin'ny 13 000 tonnes. Ireo sambo telo ireo ny durée anaovana anazy dia mitovy ihany, zany hoe miara-miasa ny sambo anakoa izay hotratrarina ao anatin'ny 7 jours ihany, manomboka malmo hatramin'ny 27-28 eo dia tokony vita tanteraka ireo sambo telo ireo raha ohatra ka tsara ny ampy. Aloha tsy misy amin'ny ankapobeny fa ty ary ny isan'ny hoe fanomanana farany tsara indrindra misy tao anatin'ny taona, satria misy tsara ny fotoana. Fa ny toetrandro moa izay tsy miankina antsika, rehefa ohatra milatsaka ny orana dia mety mijanona kely le opération, dia izay ihany angamba fa ny olana aloha tia tena tsara fikarakarana indrindra raha ohatra tato anatin'ny folo taona ny sesy koa ny jerena na au niveau ny matériel zany, na ny fanomanana ny olombelona magasin sy ny rehetrarehetra. Tsika moa zany manavao foana ary manatsara fitaovana iasana foana. Ao anatin'izany ny élévateur, misy élévateur vaovao vao nividiana tamin'ity taona ity hoentina natsarana ny fitaovana entina miasa amin'ny campagne letchi. Ankoatr'izay dia misy koa ny système informatique izay ampiasaina tamin'ity ndray mitoraka ity tamin'ity taona 2023 ity dia ny gestion des files des camions, zany hoe ny filaharan'ny camion zany dia automatisé, informatisé tanteraka. Zany hoe ny machine ihany zany no rehefa midirina ny camion dia ny machine ihany no miantso hoe camion laharana fahafiry mivoaka dia midina any amin'kay dia ampiakarikena ny letchi ao anatiny. Ny vinavina raha ohatra ka miankina amin'ny SMMC manokana dia tratra izy io, nefa misy antony izay mety tsy miankina amintsika olombelona dia ny toetrandro izay ihany angamba, kanefa na izany na tsy zany raha na minavina zay dia ho tratra soamatsara rehefa fotoana eo. Sokatra amin'ny fomba ofisialy zany ny opération looping atao anatin'ny faritany Antananarivo, ary marianay manokana zany ty amin'ny faritra Vakinankaratra ny nanomboana an'izany. Io opération looping io zany dia iarahan'ny tafika malagasy, gendarmerie pirenena ary ny police pirenena. Ny faritra natanterana an'izany zany dia anatin'ny faritra anankidima eto Madagasikara: ny faritra Melaka, Bongolava, Menabea, Vakinankaratra ary Amoronmania. Misy spécificité kely zany izy io satria ireo faritra anankidimy ireo dia faritra mifanolobodorindrina zany izy ireo. Manomboka ny opération zany ataontsika mandritra ny 20 andro aloha, ary ho tohizana zany satria après izay
orina 0 zay dia fantatsika fa miditra anatin'ny sécurisation fin d'année indray isika zavatra tenenina fotsiny dia manitana ny vahoaka zany zay hiara isalao amin'ny mpitandro ny filaminana ny tanjony opération zany tsotra be ny asanay zany dia miaro nyvahoaka sy mifananana any tafiditra tsara anatin'ny rindran-damina raha ny antotanisa zany jerena dia isaky ny fotoana ohatrao dia misy fiakarana kely ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo faritra voatendreo teo tsy misy antony manokana zany fa anatin'ny asa andavanandro fa saingy hoe itsika zany tamin'ity taona ity nasiana marika manokana zany ny firaisakinan'ny mpitandro ny filaminana naseho zany zay zavatra zay hoe reto zay fa miara-misalao ary vonona hatrany hiasa ho an'ny tanindrazana. nalohana zay le fanafiana nataona andela jiolazy moa zany indrindra fa nidalo atao amin'ny faritra atsimon'ny distrikny mandoto dia efa nisy ny fipetra-draisina zany teo amin'ny nivoan'ny emoregy vakina karatra zany hoe miaraka amin'ny koa ny emo distrikny mandoto tao anatin'izay dia nisy ny fandefasana miaramila zandary ho any ambavotry zandary sy miaramila moa zany dia reto amin'ny tapitanàna misy ny police-pirenena zay misahana manokana an'izay mba amerenina le fandriam-pahalemana amin'ny plasiny manoloana an'izay fa nisy vokatra azo nisy ny omby very tavaverina amin'ny tompony nisy ireo andia jiola lavo teo mpanampitirana ny asa ratsiny misy ny naratra izany natsanera tsy mionona amin'izay zany izahay fa mbola miezaka hatrany mifehy ny tena tsara moa anatin'ny fandriam-pahalemana dia ny misoroka dia mba hisorohana an'izay moa zany dia nampina ny isan'ireo miaramila miatseritra na zondazy zay na nitafika zany any amin'ny tontolo ambanivohitra indrindra zany mba tsy hafahan'ireo mpanao ratsy manao zay fanafiana izay satria nisy ireo fanampiny zany azo avy any hoan'ny makaty amin'ny distrikt mandoto zany zao dia misy ny avy any Atsirabe sy Ambatolampy zany nampiana ny isa aty Atsiratra zay eo ihany koa ireo zandary ny affectevina mihitsy moa zany aty anatin'ny faritra vakina karatra manampy isa nefa aty atoerana zany raha ny atotanisa zany amin'ny fotoana zao dia azo lasaina fa efa voafeny ny faritra rehetrrehetra zany hoe misy zandary mipetraka daholo.